misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Falomerabantsika tsara avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alatsinainy ity. Mirary ny soa mandrakariva ho anao izay manaraka izao fandaharan'izao. Ary ihany koa mba tsy ho tapaka ny fianarantsika ny lesona hatramin'ity herinandro ity mba havita impito koa isika. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany efa dia vavaka isika. Raha ny malala tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izay satria mbola omena izao fotoana manokana izao indray ahafahanay mianatra sy mandinika ny teninao. Eteza ianao hanazava izany araka ny sitraponao ary tompo mamela ny elokaina amin'ny tsy fahamendrehanay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe fanolorana ny tena manontolo. Fanolorana ny tena manontolo. Ny Romana 12:1 izay manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba tolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Io ten'Andriamanitra io no iray amin'ireo andalanteny ao amin'ny asa soratry Paoly izay anasongadinany fa tsy atsika ny tenantsika. Nasiny manko ny membre ny fiangonana tsirairay azy. Nasainy izy ireo mba hamaly ny famindrapon'Andriamanitra lehibe amin'ny fanolorana ny tenany ho fanatitra velona ho azy. Tsy mitaky amintsika izay tsy ataony ho antsika mihitsy Andriamanitra. Ny fanoloran-tena feno avy amintsika ny tena iriny. Tiany isika manko raha hitondra ny momba antsika iray manontolo ho eo aminy. Miankina betsaka amin'ny toetry ny vatana, ny fahasalaman'ny saina sy ny fanahy. Rehefa osa ny tena, ny vatana izany izay tempoly dia manjary miaina koa ny fahafahany manompo an'Andriamanitra sy miankoka aminy. Fantatry Satana tsara izany fitsipika izany ary ataony izay rehetra azony atao mba hamiliana an'izany ho amin'ny tombotsoany sy eo amin'ny fahasimbantsika. Tahaka izao manko ny iray amin'ireo filozofia izay aparitany mba hahatanterahany tanjony dia hozy izy hoe tenanao io dia ataovy izay tianao atao amin'izany. Dia mahakasika ny mahatompo ny tena na tsy atsika ny lohahevitra eto. Ny fomba hitondrantsika ny tenantsika no maneho an'izany izay tena inoantsika marina momba an'izany. An'Andriamanitra isika satria voalohany izy namorona antsika. Dia faharoa izy nanavitra antsika ho amin'ny afaka amin'ny fahotana noho ny amin'ireo zavatra rehetra nataon'Andriamanitra ho antsika sy ny famindrapony izay tena nasehony tamintsika dia miantso antsika i Paoly mba ho tonga fanatitra velona. Hitondra ny tenantsika miaraka amin'ny herintsika, miaraka amin'ny tanjantsika rehetra izay tolotra ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny momba antsika manontolo izany tena ifatohan'Andriamanitra. Tiany tokoa manko ny ahatra-tsarantsika ny fahasalamana feno ara-batana, ahatra-tsarantsika ihany koa ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-pihetsepo. Ary rehefa manana ny fahasalamana feno amin'ny lafiny rehetra isika dia mazava ho azy fa manana hery izay miasa mangina lehibe kokoa amin'ny fiainan'ny hafa. Tahaka ny Daniela sy ireo namany ihany, tadidinao ve ny tantarany? Isika koa izy no manapa-kevitra raha toy ny fomba fihinantsika hanaraka ny an'izao tontolo izao no hovanana ihany koa hovan'Andriamanitra.
miresaka ny amin'ny fomba fihinana telo ny baiboly: ny filamatra, ny azo ekena ary ny tsy azo ekena. Men'Andriamanitra ny Adamasiva tao amin'ny Sahidena ohatra ny fomba fihinanana filamatra rehefa nanome ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry izy. Mandrakehitriny dia izany sakafo izany ihany ny tena mitondra fahasalamana feno sy tena mahaela velona indrindra. Dia avy eo navelan'Andriamanitra hihinan-kena isika taorian'ny safodrano, kanefa norarany ny fihinanana rà sy hena tsy madio. Misy matoan-tena roa mifanohitra ohatra amin'ny Romanina 12:12 ilay manao hoe ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao izy fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Maneo lalana roa mifanipaka izay mitondra ho amin'ny vokatra roa samihafa izany dia ny hoe manaraka sy miova. Tsy afaka hanatotosany zavatra tokony ataony eo amin'ny fiainantsika ny herin'Andriamanitra. Mahova raha tsy manaiky hiala amin'ny lasitra izao tontolo izao isika. Tsy afaka ny hanaraka an'Andriamanitra ihany koa sady hanaraka an'izao tontolo izao isika. Midika ho fandavana ny ankilany manko ny fanekena ny andaniny, tsy misy eo ampovoany. Tsy fiovana izay ivelambelany sy mandalo fotsiny no entin'ny herin'Andriamanitra, fa hita-taratra eo amin'ny fiainantsika anaty izany, eo amin'ny toetrantsika, ny asa fanovana ataon'ny fontsika avy ao anaty izany ary tena miseho tokoa ety ivelany. Dia ny hiriko aminao dia any-paniriana hikojakoja ny hery am-batana isika, tsy hanao an'izany ao ambanin'ny zavatra ka hoe ny anahy ny lafiny ara-panahy ihany ny tena zava-dehibe amiko, fa tena zava-dehibe ihany koa ny fahasalamanao ara-batana, ny fahasalamanao ara-tsaina, satria izany no mikolokolo mba hahafahanao manao ny asa dia ny amin'ny fahasalamana ara-panahy. Maza ho hery ary aoka isika mba hanavao mandrakariva ny fanoloran-tena, hanavao ny fahalalana ihany koa ary koa mba hatolotritsika tokoa ny tenantsika ho fanatitra velona sy ankasitrahana ho sitrak'Andriamanitra. Amen. Ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany leson izany. Misaotra Tompo satria manoro ny tsara indrindra ho anay ianao. Tianao tokoa raha ho miara-mila vonona hiady izahay amin'ny fahafahana rehetra mba hahafahanay mandray ny fandresena koa ampio izahay amin'ny alalan'ny fanainao masina, hahafahanay manaraka ny fitsipika izay nomenao anay. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.